Misaotra antsika hatrany miaraka aminay eto amin'ny logité eto amin'ny Jumina miditra amin'ny tapany faharoa isika iresahana ny fanatanjahantena, ny vaovao ny fait divers ary ny resahantsika zao dia ny insolite. Ny resahantsika dia andriamatoa filohan'ny firenena frantsay François Hollande sy ny fofombadiny Valérie Trierweiler izay mbola fofombadiny tokoa satria tsara fantatra fa mbola tsy vita fanambadiana izy roa ireo. Na izany izany dia ramatoa Valérie Trierweiler no horaisina ilay antsoina hoe première dame na raha antsika malagasy angamba dia hoe renin'ny firenena. Izy zany dia afaka mipetraka soamantsara eo anilan'ny vadiny andriamatoa Hollande ary mipetraka ao amin'ny lapany Élysée ihany koa izy mandritra izay fotoana izay. Nijery lanonana iray ary ramatoa Valérie Trierweiler tamin'iny herinandro iny ary ity lanonana ity dia tsy dia lavitra loatra ny lapany Élysée no nisy azy ary vita ilay lanonana dia nanapa-kevitra izy fa andeha tongotra andeha hody fa tsy andeha fiarakodia ary tao amin'izay fandehanany tongotra ihany toy ny ety amintsika moa raha ohatra zao ianareo mandeha ny Ambohitsirohatra dia tsy azo ale iny sisiny lapany Ambohitsirohatra iny dia tahak'izay ihany koa ny any Frantsa tsy azo ale ny sisiny lapany Élysée ary nandeha tongotra moa i ramatoa Valérie Trierweiler araka ny hitantsika izay ary ny nanao solomaso ho hitantsika amin'ny sariny toy any. Tonga teo ny mpiambina iray nasika dia nasika nilaza fa tokony ho ery ampita izy ireo no andeha. Valin'izay dia nisorony ramatoa Trierweiler ny solomaso maintiny teo vao nahafantatra azy tia mpiambina ary nanaraka azy ampilaminana. Mbola nanao hetsika kely ho an'ilay namany azy izy hoe tsy misy olana tompontrano ihany io. Dia iny moa zany no sary insolite kely izay azontsika avy amin'ny Le Petit Journal izay anisan'ny manana sary hafa dia hafa ihany koa mbola mahakasika ny ramatoa Valérie Trierweiler ihany ny sary manaraka satria nandritra ny fotoana iny kosa ny filoha François Hollande dia nanao fitsidiam-paritra amin'ireo faritra rehetra tao a Frantsa ao anatin'ny teny filamatra ity fitsidiany ity ny hoe hiaona amin'ny vahoaka, hihaino ny resaky ny vahoaka atao anatin'ny resaka politika sy ny resaka sosialy dia anisan'ny hoe nifandray amin'ireo olona ihany koa teny amin'ny lalana sy teny amin'ny arabe rehetra izay nilalovany. Tao anatin'izay no resahan'olona izay zany ankoatr'ireo fanakianana sosialy sy politika dia misy ihany koa niniditra teo amin'ny fiainan'ny filoha manokana. Iny sary fohy dia fohy izay raha hitantsika dia tsy nahita valy ny filoha François Hollande raha ohatra ilay ramatoa ka niteny azy hoe aza manambady any ramatoa Valérie Trierweiler ianao fa tsy tianay eto a Frantsa izy iny. Izay ny atao hoe vaovao insolite kely avy ao a Frantsa avokoa no noresahantsika ny tamin'ny androany. Iny ihany koa no antsika miampita miverina eto Madagasikara ao anatin'ny vaovao ny fait divers. Iarahaba anareo mianadahy ary mankasitraka anao ihany koa izay manaraka ny logité amin'ity takariva ity saika hiverina eto Madagasikara ve isika sa andeha ho an'ny ivelany any satria dia zanatsokatra miisa 370 sy 400 no saika naondrana antsokosoko tany ivelany izay tratran'ny zandary teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany maraina miantso ny tsirairay mihitsy amin'ny fiarovana ireo arena sarobidy izay hoe arem-pirenena izay ny eto amintsika moa ny Alliance Voary Gasy. 270 sy 400 izay sisa no tena isan'ireo sokatra radiata izay voatazona satria efa maty ny iray. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia hita fa horeraka avokoa ireo sokatra ireo noho ny fanafenana azy ireo hatrany amin'ny faritra Toliara ka tsy nahazony rivotra sy sakafo. Tsy fantatra mazava ny tena firenena saika hanondranana ireto sokatra ireto, saingy zotra am-piaramanidina ho an'i Dar es Salaam, Tanzania, no nalainy ny tovolahy raika amin'ny 30 taona izay nahatratrarana ireo biby ireo. 46 kilo ny lanjan'ireo bagazy ireo misy amin'ilay sokatra zany, karazana saka anankiroa. Ny droany nefa 30 kilo, ny 16 kilo zany ny PM aloha tany amin'ny agence de voyage. Misy resaka traçabilité daholo zany rehetrarehetra zany. Ny compagnie aérienne mitovy amin'izany zavatra lazaintsika zany. Rehefa nandeha zany ireo tortureux dia nandaraka ny circuit normal, nandalo ny scanner, ohatran'ny mahazatra, ni accéder tany amin'ny sotiny avion.
teo moa misy fiarah-miasa satria misy ny unité mobile de la douane koa iny amin'ny aéroport dia miara-miasa aminay dia mifampiresaka mikasika io zavatra io dia natao ny procédure ny arrestation mandeha zany zao amin'izao fotoana zao ny enquête douanière fa mbola izy kosa ny enquête zay déterminer na responsabilité an'le olona pénalement satria raha izao no mitoy dia olanotanigy na zavaboaritsika dia tsy maintsy misy zany ny enquête judiciaire déterminer na sy jerena hoe izy aby l'olona impliqué amin'io affaire io dia remonter-tsika à la source mihitsy izy ahafahantsika démanteler an'ilay réseau. Ny tsirairay mihitsy no tsara ifantohan'ny fanabeazana amin'ny tsy hitrandrana ny harem-pirenena hoy ny mpandrindra nasionaly ny Alliance Voargasy izay nahatsiaro voakasiky ity raharaha ity. Fitrandrana tsy ara-dalàna izo amin'tranga izao indrindra ho an'ireo karazany izay efa olany tamingana. Ilay amin'izany zany dia manamora ny fandraisana andraikitra amin'ny fanomezana information, manao campagne d'information sensibilisation, manao plaidoyer. Eo moa zany zay miantso mba samy andraindraikitra ho mail daholo zany tsika rehetrarehetra. Izao fotoam-pavaratra izao no vaninandro mora ahazona ireo sokatra. Efa manakaiky ihany koa ny fety ary ataon'ny olona fihinana mihitsy ny nofony. Raha tamin'ny taona 2024 fotsiny dia efa nahatratra 4,700 ireo sokatra saika aondrana ka sarona. Tsy adino koa ny fahatratrarana sokatra miisa 7,700 tany amin'ny seranam-piaramanidin'ny Thaïlande tamin'ny zoma teo ka mbola iantson'ny Alliance Voargasy ny amin'ny fahamalinana ho an'ny tsirairay ary koa fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonandoka rehetra voakasika. Mbola vaovao mikasika izay fitrandrana tsy ara-dalàna izay hatrany saingy izay nitranga tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro tsy azo trandraina ny Safira izay ao amin'ny faritra Voaaro vaovao ny Zahamena izay no tapaka nandritra ny fivoriana izay nataon'ireo tompon'andraikitra isantsokadiny tany Ambatondrazaka ny zoma 5 ny volana martsa teo. Fitrandrana Safira amin'ny fomba tsy ara-dalàna tany amin'ny faritra Ambatondrazaka indrindra tao amin'ny manodidina ny commune ambanivohitra Aodidy no nirongatra izay tsy izy nanomboka ny volana Aprily 2024. Nanaitra ny tompon'andraikitra tany an-toeran'izany ka nahatonga azy ireo nandefa fitarainana tany amin'ireo mpitondra taty an-drenivohitra. Marobe zany hoe raha ny lafiny foko no lazaina dia saika ny foko 12 mihitsy angambany efa saika efa nisy tany didy efa saika nahitana ny karazam-poko rehetrarehetra tany didy ary raha ny eo amin'ny ataoko hoe fari-piainana zany dia saika ahitana n'ilay sokajin'olona ihany koa zany ny tany amin'ny fitrandrana. Tsapa ary hita tokoa fa dia tao amina faritra Voaaro no nitrandrahana ireo vato ireo ka nahatonga ny tompon'andraiki-panjakana nidina tany an-toerana mihitsy ny zoma teo ka nanaovana dinikasa momba ity fitrandrahana ity. Nafana ny adievitra teo ny fifaniliana andraikitra tamin'ireo tany an-toerana. Nisy ihany koa anefa ireo izay mbola nangataka ny ahafahana mitrandraka toerana hafa ankoatra ireo toerana Voaaro saingy nazava ny tapaka fa dia tsy azo atao ny fitrandrahana araka nambaran'ny ministry ny Harena Ankibon'ny tany. Fampiarana ny tondrosotra dia tsy azo atao ny fanjakana tetezamily manome fahasondalana vaovao eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana tano izany dia mbola tsy azontsika atao zany ny manome alalana ireo olona izay mety hoe hanao fangatahana ho amin'izany toerana sy ala sy voaaro izany. Tapaka ary natao teny iarahana fa tsy azo atao intsony ny fitrandrahana ny Safira ary nisy ny fanambarana natao tamin'izany. Tsy ekena ny fifidianana sy fivarotana vatosoa vokatra tsy ara-dalàna avy atao amin'ny faritra. Esorina tsy misy atakandro ireo olona izay mbola mitrandraka ao anatin'ny ala arovana, izany dia atao tanteraka ao anatin'ny herinandro. Tsy azo atao ny mampiatrano na mampanofa fitaovana amin'ireo vahiny mpividy na mpivarotra vato sy ala. Eto amin'ny fokontany Antsevabe, commune ambanivohitra Didy, 520 km miala any Ambatondrazaka. Aty no misy ny sapanana Makano Be Mainty izay misy ditongotra mandritry ny adiny 5 avy eo Antsevabe vao tonga any an-toerana. Isan'ireo izay nitrandrahana ny Safira tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny taty ary efa hita fa nandao ny toeram-pitrandrahana ny olona. Raha ny voalazan'ny Jeneraly Nandrenazary, sekretera-panjakana miadidiny Zandarmerie-pirenena izay mahafantatra tsara ny any Didy dia mbola misy hatrany ny fitrandrahana antsokosoko ka ilana ny fanaraha-maso akaiky.
tsy maintsy midina any antoerana amin'ny fitrandrana io ny mpitandro ny filaminana zay mpanatanteraka an'izay zay manana ny hery na ny fitaovana ampiasaina amin'izay idina any antoerana zareo ny eto an-tanàna moa nolazaina teo hoe anatin'ny 27 ora farafatarany tsy maintsy madio ny tanàna Ambatondrazaka ary anatin'ny herinandro tsy maintsy tafivoaka daholo zay olona mbola any satria na izany na tsy izany aloha araka ny tatitra farany azo dia hoe efa nanomboka nivoaka ihany le olona fa sody mbola misy aray-panahy mijanonao ihany miandrandry na mienoenao ndray dia hanoe ny asa ratsy amin'ny fandotona ny fanimbana ny tontolo iainana sy ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny arem-pirenena Vatosoa zay rahana io. Ankehitriny dia olona 30 no fantatra fa efa voasambotra. Ny folo tamin'ireo dia izay tratra tany Antsevabe ny talata teo. Ny fito kosa dia teratany Sri Lanka. Nisy 12 mpitrandraka tsy ara-dalàna ihany koa ary nandritry ny fivoriana no tanterahana ny zoma teo ihany no nahatratrarana olona 3 izay nilanja soram-baventy toy ny mitony tena ihany satria nangataka ny amelana azy ireo hitrandraka malalaka ao amin'ny faritra Voaro. Isan'izany samborony izany ila bomba izay isan'ireo mpitrandraka malaza hatrany Ilakaka. Maro ny arena voajanahary eto Madagasikara ka mitarika ny sasany hitrandraka izany amin'ny fomba rehetra. Mila fanaran-dalàna nefa izany fa tsy azo atao ny maneratsiran'ny toerana toy ireo faritra Voaro. Santatra ihany ity nitranga tany Didy ity ary mbola hitohy amin'ny toerana hafa ny hetsika izay ho atao. Ny malinan'ny maro angambany hoe nahoana no hoe tsy azo trandrahana ao amin'ilay hoe faritra Voaro zany dia tsara manamarika fa ilay corridor d'Ankeny eny ezamena na ilay atao hoe kaza zany dia faritra izay Voaro vaovao na ilay hoe NAP na hoe nouvelle aire protégée zany. Ao anatin'iny faritra iny zany dia tsy azo atao mihitsy ny fitrandrahana na hazo na ala na vato kanefa ireo mpitrandraka izay tamin'iny toerana iny zany dia manodidina n'ilay toerana mihitsy ary efa tafiditra ao anatin'ilay kaza zany izy ireo ary izay no antony tsy ahafahana manao izay fitrandrahana izay. Teo moa dia efa nanamarika ny ministry ny arena kibony tany fa ny fitrandrahana rehetra mihitsy aloha izany zao le hoe permis vaovao zany no tsy afaka omena aniza na aniza mihitsy arak'izany dia miato aloha zany izay fitrandrahana vato safira izay. Hotoizantsika ny vaovao ary dia makasika ny raharaha Pasteur Mayol izay mbola miteraka resaka sy mampantantena ireo mpanara vaovao amin'izao fotoana izao. Fantatrary fa dia nampiatra ny teny ny Pasteur Mayol ka nanala ireo mpiambina azy izay nambara fa fototry ny olana izay nitranga moa zany ny sabotsy teo. Manamafy kosa ny avy ao amin'ny polisy-pirenena fa isy ny fepetra entitra mikasika ilay polisy izay niambina ny pastera tamin'io fotoana. Ny mikasika ny polisy hoe voalaza fa niambina ny pastera Mayol iny dia fandikan-dalàna nisy polisy natokana hiambina olona ambony anankiray no nandeha niambina ny pastera Mayol izay fahadisoana eo amin'ny lafiny asa izany. Ny amin'ilay polisy moa zany dia mbola efa mandeha zany zao ny fanadihadiana atao basy. Manoloana iny tranginy dia efa ankevitry ny anodina ny pejiny avy ao amin'ny pastera Mayol. Fantatrary fa efa misy ny fanapahan-kevitra natao mikasika ireo mpiambina azy. Olona hoe tokony mba ho exemple nampanao politika amin'ny fanjakana zao zavatra misy eto amintsika zao. Nisy fananana politika, nisy olona voasambotra kanefa rehefa mifamela ny voasambotra navoaka ny olona politika fananana tsy nanenjika na nitory an'izaniza zany ny mariky ny fampihavanana ka tokony mba ho modely amin'ny mpanao politika koa mba hiavana satria efa sahirana efa mijaly vao. Ny alahady teo ihany dia efa nisy ny fampihavanana teo amin'ny ireo mponina Ambohipo ny pastera Mayol. Ny famela izy ireo tamin'izay nitranga ary tsy nisy ny fitazomana andolom-po ny ravina teo ny olana. Ko mariky izay fampihavanana zay tsy ataontsika fihavanana mbava fotsiny le izy fa mba hisy landany sy heriny dia ataontsika nofikena amin'ny tampihavanana ka raha nofikena amin'ny tampihavanana zany dia mazava ho azy fa dia mba hisy omby anankiroa mba ho tolotra zany.
ary dia mbolina miteraka resabe ihany koa ny resaka aferana mercure ankehitriny na dia efa fantatra ara fa dia vo resaka hoe mercure zay dia fisolokiana no ao ambadika izay. Lehilahy roa ary no nisoloky olona iray amin'ny resaka mercure ka tratran'ny polisy avy eo amin'ny sampana ekonomika ao Ambohidany zoma fa 15 ny volana martsa teo. Vola roa tapitrisa ariary no lasa tamin'izay ary voafitaka tamin'ny tavoahangy feno fasika sy rano ilay pitory. Mody lazain'izy ireo fa misy vazaha aka 20 tapitrisa ariary ny mercure ka atorony eo ilay tavoahangy izay misy ilay mercure tena izy. Ny ampitron'izy ireo mamorondainga fa hoe tsy afaka ilay teratany vahiny ary mangataka vola roa tapitrisa ijerena olona hafa. Manaiky teo ilay voafitaka ka iny ireo olondratsy no tsy hita ary marihana fa efa misy olona hafa ihany koa izay vota amin'ity resaka ity tany mahitsy tany izy ireo no voa ary vola 10 tapitrisa sy 2 hetsy ariary no lasa tamin'ny izay fotoana izay. Marihana zany fa raha toka vo hoe resaka mercure dia mila mailo hatrany ny tsirairay amin'izay resaka izay fa tsetsatsetsy raha tsy aritra kosa no amaranantsika ny zanam-pandarana izay atolotritsika amin'ity takariva ity. Efa miasimba tokoa ny lalana eto Andrenivohitra. Ny antony ka tsy ny antony dia vaky ny lalana iray izay ny anjerany ny mpitondra taxi fiarabe iray mpitatitra moa zany te izay nandalo teny amin'ny pochara tamin'ny atoandro teo. So fa tsy nisy aloha ny ainana foy na ny naratra niteraka fitohanan'ny fiara indray ity tranga ity na dia efa nisorona aza ilay fiarabe ilana fizanakaiky ny lalana eto Andrenivohitra izay aloha no azo ambara rehefa ampitaina eny foana izay hoe fanamboarana ny lalana eto Andrenivohitra izay. Ya raha tsy diso atrery efa nisy ihany koa tranga anankiray tahaka n'iny teo amin'ny lalana iny tsy dia lavitra fa somary efa amantaonany ihany aloha izay tranga iray izay ary mety hoe lalana hafa mihitsy ny mbola teo anisany hoe mety mpitranga matetika ihany koa anatin'ny orana ireny loza ireny tsy nitera-doza izy aloha ny tamin'ny androany. Izay ny fait divers antsika andray ny andro lalain'Andriamasy isika iresaka ny fanatanjahantena. Miarabanareo amin'ny rahalahy dia miaraba ihany koa ny anatokatrano any ho an'ny taranja fototra atletisme ary dia mbola mitoy ny olana sy gidragidra eo amin'ireo samy candidat tamin'ny fifidianana filoha anavoazana ny komity mpitantana ny fédération malagasy taranja atletisme ny volana febroary lasa teo. Tonga nitatitra ny zavamisy sy nanometraka fitaraina tanivon'ny commission'ny fanatanjahantena sy ny alavoly eny anivon'ny congrès sy ny tetezamita mo ny candidat iray Raherson Dominique ary androana no voaka ny fehinkevitra avy amin'ity commission congrès ity. Taoriny fampiatsoana indromiantaona nireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny fédération malagasy taranja atletisme sy ny ministry ny fanatanjahantena ary ny komity olympique malagasy izay samy tsy nanoina dia namoaka ny fehinkeviny androany ny commission ny fanatanjahantena sy alavoly eny anivon'ny congrès sy ny tetezamita mikasika ny fitaraina tonga ny ampelantanin'izy ireo avy tamin'ny Dominique Raherson izay candidat tsy lany tamin'ny fifidianana fanavoazana izay mpitantana ny FMA. Nambaran'ny filohan'ny commission Razafinakoto Fidimamy na Besetroka fa be dehibe ny tsy fanarahan-dalàna hitan'izy ireo sy tsapan'izy ireo nandritra ireo fifidianana nanavoazana ny mpitantana teny anivon'ny atletisme malagasy nanomboka hatrany amin'ny section, ligue ary fédération. Voakasika izany ny ligue tasy ligue nalamanga izay noverezinjo tamin'ny fifidianana ny fédération malagasy taranja atletisme farany teo. Isan'izany ny fananana olona roa samihafa taratasy fanamarinana mafilohan'ny ligue ka ny iray avy tamin'ny ministère fanatanjahantena ary ny iray kosa avy amin'ny FMA. Ny taria ny filoha vonjomaika ny FMA sady candidat ho fidina ny firimbe-pifidianana izay ho filohan'ny FMA farany teo. Koa manoloana izay dia manentana anao zahay Andriamatoa ministra ary miangavy anao indrindra amma ianao no garant araka ny voalazan'ny lalàna ijery akaiky ny fampiarana io lalàna io amin'ny tokony ho izy ka mangataka izahay ny mba ijerevana amin'ny fomba farany izay aingany indrindra ny fifidianana izay nisy teo amin'ny voan'ny fédération, ny ligue ary ny section voalaza vitsivitsy araka ny teneniny mpiandraikitra ny fédération na teo aloha izay hitantsika teo ihany koa. Ka eto am-pamaranana dia izahay eto anivon'ny congrès sy ny tetezamita tsy manana parti pris akory fa fampiarana ny
lalàna zay misy atao ny tany sy ny firenena no mijerevanay ka namoanay izay fekevitra nyraisinay zay na tsy nametraka fempotoana mazava zay ty commission ray nanivon'ny congrès ny tetezamita ity dia nampatsiamy nisy ny fanatanjahantena izy ireo fa tsy tokony oatra ny fempotoana ny farany volana martsa napetraka ministera amin'ny tana ireo fividianana io fitadiavam-baolana eo anivon'ny tontolo ny taranja fototra atletisme io ho an'ny taranja volleyball kosa na dia mbola tsy ampiazany vola hoentin'ny fédération malagasy taranja volleyball ikarakara ny fiadina tompon-dakany afrika sokajy vehivavy ny fiandohan'ny volana aprilo avy io dia efa mitoetrany ny fanomanana ataon'ity fédération ity namoaka ny lisitra ireo firenena sy ireo ekipa handray anjara amin'ity fananana afrikanina ity ary izy ireo ekipa roapolo avy amina firenena 12 no efa nisoratra anarina ndray anjara amin'ity fiadina zay ho tompon-dakany afrika taranja volleyball sokajy vehivavy atao eto amintsika ny roa ka hatramin'ny 12 aprilo avy izao ity manana solotena roa amin'izany isika mpapetrano dia nisy tay photo antsinanana tompon-dakany Madagasikara sy ny volleyball club de diamant en Alamanga izay larina fahatelo tamin'ny top-lalaovana iny ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ireo ekipa roa ireo ka ho an'ny VBCD dia saika ireo mpilalao ny atrika ny fiadina namboarana ranomasina indianina teo avokoa no mbola andrafitra azy ireo nahitana fivana kosa ny tompon-dakany Madagasikara satria ny antso an'ny Maela izay mpilalao amin'ny fahiny efa lasa nilravinahitra ny ampitan-dramasina izy ireo kanefa nanalandrema Selia ary lolota kapitaine sady tsy Didier Jean-Pierre Sely intsony no manazatra azy ireo ankoatrantsika dia ny République démocratique ny Congo ihany koa no anana solotena roa dia ny As sy Canon de Njili tsy hanao ambaninjavatra ity fananana afrikanina ity ankory zareo algérianina sy kenianina ary camerounais fa andefa solotena telo avy dia MB Bejaya GSB pétrolier sy NR Chief ho an'ny Algérie kenianina pipeline Nairobi water ary kenianina prison kosa ho an'ny Kenya ary FAP sy Ingis ary Lito de Douala ho an'ny Cameroun samy anana solotena ray avy kosa i Burundi Lesas Uganda Kampala Egypte El Ali Rwanda APR Gabon Mangasport Congo Brazzaville DGPS ary Botswana amin'ny alalan'ny Kotiahoano ijery ny mety ho toetry ny andro sika ny amin'ny annual sy ny rampitso tontolo ny orana aloha dia amin'izao fotoana izao ihany no eritreretina fa isy izay orana izay aoriana izay amin'ny valora ka hatramin'ny 7 euro eo no isy ny orana fa ny aoriana izay dia rahona no andrarona ny anarona ny alitsika 10 degré celsius kosa ny maripana mangatsika indrina raha mpitso maraina io ary amin'ny 10 ora sy 4:20 minitra ny masoandro no hiposaka ny amin'ny rampitso faharoapolo ny volana marsa dia isany koa ny orana vao maraina ary itoy mety itoy izany tontolo ny andro 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana ary nidina amin'ny enora indray ny filentehan'ny masoandro ny amin'ny rampitso alarobia izay ihany koa no fotoanantsika ny androany teto amin'ny logité misaotranao niaraka taminay hatramin'ny farany afaka fotoana fo isika dia anaraka oronan-tsary vaovao dia vaovao oronan-tsary mampiome izy ity ary resahana ireo antsoina hoe télé-réalité zay efa fantatsika ihany koa eto Madagasikara mino izahay fa dia ankafisitsika ity oronan-tsary ity ny fotoanantsika manaraka rampitso amin'ny fitora sasandray eto amin'ny indromina ihany veloma daholy. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, nanolotra ho anao teo